Eny ary tompoko lasa tompoko vavy misaotra anao nanaraka an'ity fandaharana ity satria mbola ao anatin'ny Midi Ma'nifik tsika dia niresahana teo zany dia niresadresaka mikasika ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny fianarana fifanana izany izay natao teto Madagasikara niaraka tamin'ny QEJ sy ny IEP. Izao kosa isika dia hiditra indray ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena satria ataony masoa dia ataony mahafinaritra dia hiditra ao anatin'ny tontolo mahafinaritra tsika fa anaraka jingle kely aloha isika. Vahintsika ao anatin'ity tapany anankiray ity tapa-manaraka ity dia Andriamatoa aloha tsika Andriamatoa John Elita John Nampanao ranona inao vao John tena ho resadresantsika be mihitsy ireny sady misy ohatran'ny fiarakodia ohatran'ny tady hainga zany ny lohany. Ka lefa anatin'le puissance moa zany le tômôbila zany efa tsy mitovy tsony zany ny resaka run le run io moa zany raha amiteny ataontsika hoe zareo tany Amerika tany tena nanaon'izy io zany hoe dragster moa zany tena fomba fiteny izy io fa ny atsika zany mba azahoan'le olona le mijery elizy kokoa dia natao hoe run le izy. Fa ino moa ny olona manko mijery le run dia hoe tômôbila anankiroa mifaninana fa ny avaon'iny run iny zany misy préparation tena enjana be ao anatin'izay ary tena tsy mipetraka mihitsy mandritra ny semaine ary io run io raha ny ohatran'ny anay sy vazaha ohatra zany zao miaraka amin'izay taxa dia zavatra efa préparation tsy maintsy olona avy any ivelany satria mampiady le resaka rivotra sy ny carburant zany mba hahatonga le tômôbila handeha mafy azo le puissance ilaina dia mila olona tena mahay mikirakira an'izay fanaovana boîte. Tsy vitana calculateur tsotra fotsiny tsony zany. Tsy mety tsony zany, tsy mety hoe avancena kely na atao malalaka kely sopapana ohatra zany fa efa resaka ataontsika hoe resaka carburant zany tena andehanan'le izy. Dia zay mahatonga an'le tômôbila satria raha hoarina amin'ny tômôbilako manokana zao 685 kg iny 625 chevaux zany hoe raha ohatra zany ka hoaritsika zany arakaraka ny poids tsika hoe 1 chevaux par kilo zany le tômôbila. Ny motera moa dia efa rahantsika mahita fa préparation izy iny tany Portugal iny no nalaina. Tika koa moa manazava amin'ny mpijery eto fa ny resaka drag dia resaka ataontsika hoe swap zany amin'ny teny anglisy moa zany izy swap zany hoe raha vao drag zany natao dia tsy maintsy tômôbila hafa no ataonao dia motera hafa zay zany maraina le izy fa tsisy olona mihitsy zany anao ohatrany hoe rena na dragster hoe Ferrari tonga dia hoentinao na Bentley na Porsche lasa tsy dia tena ao anatin'le thème zany izy. Zany hoe tsy mety zany le era-12-ny fineningo ambany io zany tsy mety io. Mety iny le era-12 le izy fa le izy lera-9 finené lera-9 taxi manova tena mandeha rehefa ohatry ianao asinao turbo izy ataonay 300 chevaux izy. Mety sa ary anao John ohatrany hitako tamin'ny jeren'io ronan-tsary mandeha io ako ohatrany misy atsofoka glaçon zany ao anatin'le moteur. Iny zany karazana teknika anankiray satria suralimenté manko io moteur io zany hoe suralimenté amina turbo dia ny turbo iny mandefa rivotra makany amin'ny admission. Mandefa rivotra? Rivotra mafana zany rivotra mafana fa tsy le rivotra le eritreritra rivotra mafana tsara mihitsy ny alefa ny avany dia amin'ny normal zany avy aty amin'ny lohan'le tômôbila misy an'le échangeur-na air zany fa ny indray zany lasa échangeur-na eau glaçon zany hoe aingakaingana kokoa le rivotra zany mandalo anatin'le échangeur dia vetivety dia mangatsika dia mahazo le température na 5 degré izy miditra makao amin'ny admission dia iny lasa miteraka ataontsika hoe explosion aingana be zany ao anatin'le chambre à combustion teknika be moa le izy dia zay zany mampiakatra an'le izy ohatra ny vazaha zao ny anazy toka gasy ohatra ny ampiasainy zany hoe volatile kokoa zany le toka gasy fa ny anay indray zany carburant ohatran'ireny fanaovan'olona rally reny ihany fa ny avantagenay ny anay ny rivotra mangatsika kokoa no miditra makany amin'ny combustion dia zay zany mahatonga an'le tômôbila lasa manana le puissance tedaviny mare aketo fa ny temps tsara indrindra vitan'io smart io dia navita 13 secondes izy teto Madagasikara raha io zany noentsika ny andafy efa mahavita 9 satria piste atsika eto mbola tsy manana le norme tena hoe piste na drag io piste na drag io manko any andafy dia asiana ranona goudron dia dorana dia lasa ohatran'ny lakôly zany
de miraikitra mihitsy le pneu le tômôbila de iny mahatonga le tômôbila zany mamikitra tsara rehefa mandefa le tsika moa eto zay le hoe ady gasy tsy maintsy atao am'zay mapetipety azy eo de mety fanahy zany ary efa manomboka miakatra be zany ny niveau eto Madagasikara ary efa tena zavatra atao hoe kilalao efa avoleta mihitsy io resaka arahinao io tena fa mandinika an'le izy ako hitako hoe efa ohatrany efa asa ray mihitsy le izy asa ray sady asa manahirana ary mampiasa saina mihitsy taloha izy ohatrany hoe fafinaretana fa zao le izy ohatrany tena ohatra misy aretina andoha fafy zany tena stress be mihitsy io satria konny atao ka zay le passion passion le izy zavatra tiana zany le izy mahatonga le stress zany de zao io ohatsy hoe lalana mahitsy de tômôbila ro satria misy manko le pijery io ve de tsy mora mitondra an'io satria zao zeren'ny lohanao daholo aloha miresaka courant-nao zeren'ny lohanao ny passage de vitesse zeren'ny lohanao ny casse-ny le moteur ny tômôbila io zany ataontsika hoe 2 secondes de possible mitapo moteur ary isaky misy raninao de tsy maintsy misy tômôbila mitapo moteur fotsiny za anatin'ny herintaona inefatra nanolo moteur de nefany zavatra satria tratran'le hoe désozazy zany hoe io menaka io zany rehefa tena miakatra ny tour moteur satria ny tour moteur ny tômôbila normal 6000 tour fa nenay zany tony efa tafakatra 9000 tour zany hoe efa tena ala limite ohatra mibolta ihany zany io reny olona manao atletisme reny satria course de vitesse io tsy maintsy mila zavatra tena mipetrapetraka tsara daholo de raha vao misy zavatra kely hoe adimy fotsiny anatin'le izy de tonga de mitapo le moteur ary efa mitapo le moteur de tena mamparary saina mihitsy aloha kosa aloha ny akosa aloha de zao ny akosa aloha de zao zala aloha le moteur amitapo iny afaka soloana toy zay jaune no mitapo anakizy tsy hitako hoe ahoana moa zany ny atao am'ty nareo fa tena mijery any amin'ny toerana io fa gaga mihitsy zala tsisy mitsiky mihitsy ny ao malany rano efa 4 litre mandritra ny fotoana ngamba ny 5 litre na 4 litre ny laninao manomboka maraina mandraparivon'ny andro ny calorie laninao amin'ny hafanano anatin'le tômôbila sy ny rehetrarehetra zany zany ao anatin'le ambiance anatin'le io ve zany raha hitako am'zany le hoe préparena le fiarakodia zany misy isa zany afaka hikarakarana nio ranon'io zany raha azoko tsara satria mety tsy ampy le fotoana préparation raha ohatra ka ohatra isam-bolana misy foana sa mety foana ny isam-bolana zany fotoana aloha ilaina mila fotoana fa eto zany de tenen'ny olona fotsiny raina zany de tsotra raha ataontsika hoe raha budget le izy de eo amin'ny 2 millions d'ariary na ataoko hoe 10 millions de francs par chevaux zany ny budget anao mety vitako ihany le fianarako any a Strasbourg io zany anao zany rehefa manao ny zavatra io zany zavatra tsy mora zany le izy satria ny pièce-nio zany pièce tena ataontsika hoe spécifique be mihitsy ny pièce-nio zavatra io tsy azonao atao hoe zavatra adaptena fa une fois zany anao miditra any anatin'le hoe 11 secondes na 10 secondes anatina dragster na run zany de tsy maintsy tena pièce ataoko hoe piston fotsiny piston ray mety 20 millions piston ray iny fa tsy hoe piston efatra de mandeha any amin'ny détail rehetrarehetra am'izay ianao ny boîte de vitesse ny reny efa ataontsika hoe any États-Unis tsy maintsy afarana ary efa miakatra be misy le niveau satria ohatrany zay taxe zao izy zao efa boîte de vitesse efa séquentielle koa ny vazaha zao Subaru efa boîte de vitesse séquentielle koa de zahay reo samy manana ny vazahany daholo koa izy zao manana ny seb za manana ny délettre itaovana manana ny clôture daholo zany le zany hoe tena zavatra fa mahafinaritra le izy ary zavatra mahafinaritra sy vaovao tsara am'ty taona ty zany mety ho avatra zareo avany la réunion andray anjara na iantsonay koa andray anjara amina resaka io resaka kilalao io zany io resaka reuna io eto Madagasikara nanao ny vokatra tamin'ny ny jaune tam'ty ny jaune ny resahako ny vokatra tam'ty aloha zany nampiakarinay ny puissance an'le tômôbila de tsy stable mihitsy zany le tômôbila nomboka tamin'ny maraina an'iny de rehefa nijerevana ohatra ny andeha anidina ao le tômôbila izy zany tena mivily ao anatiny ao ianao tena ataoko hoe mivavaka mihitsy zany anao anatiny ao hoe engeny ty tsy andeha aria ihany ary satria misy sécurité publique koa tsy maintsy mba jerevana anatin'le izy de tamin'ny quart de finale vao hitanay maty le tampon le tômôbila zany rehefa mandeha fur et à mesure zany izy mandehany foana de lasa ohatrany hoe vo zany le tampon de mihetsiketsika le amortisseur de rehefa hoentiny izy mandeha amin'izy 400 mètres i tômôbila io mandeha 225 km/h
zay zany idirany eny amin'ny 400 mètres de manomboka eny amin'ny 180 zany izy a manomboka efa misy zavatra nietsiketsika de hitany ihany moa zany reglena an'izy fa nomaly aloha zany a nisy faute avy taty amiko a mety eo ihany koa le avizanana stress de fa riva moa nanao final zay sy vazaha le masoandro koa moa somary contre soleil zany le toerana de départ au lieu de 2 ivadika 1 ivadika 0 nieritreretiny lohako hitako ay le izy a 2 nivadika 1 zany anao faux départ zany seconde zany tena anao faux départ tena faty sikiny ary tena erreur de rehefa ohatray moa zany de disqualifié sa tsy disqualifié fa deuxième na tafitra voalohany ary de deuxième foana deuxième fa io anatina monde-na sport ohatrany io e raha nijery tsika eto anatina GP a Valentino Rossi tamin'ny farany teo a efa 15 secondes tsy idirana ny arrivé a coéquipier-ny a izy no mitarika amena ny championnat nefa de nijery izy erreur be zany ohatr'izany de ohatr'izany koa ny anatin'ny Grand Prix Formule 1 koa Départ dans 5 secondes. Départ dans za maka an'izay meilleur temps na ohatr'izany fa aza atao hoe zay tonga voalohany satria raha vao zay tonga voalohany ndraindray mety misy erreur de lasa mifamaly zany zalahy anatin'le izy hoe ka ijaona tonga voalohany teo fa eto ty ny fa amin'io koa zany misy hoe non partant misy non partant amin'io misy zava tena ohatran'ny misy olona mihitsy zany ao a ary zay mahafinaritra satria io aloha ny sport mécanique anisan'ny ataontsika hoe amina resaka 4 roues a be mpijery indrindra hatramin'izay zany ao tonga hatrany amina 7000 personnes foana ny tonga any 10000 spectateurs zany ny tonga mijery anatin'io rain'io de ao moa zany ny tanora de misy tena ahoana moa zany miloka mihitsy zany zalahy anatin'le izy de mametraka mihitsy izy hoe za maka an'ity de za maka an'ity a de efa misy pronostika mihitsy ao ary ao misy manantona anao moramora mihitsy hoe ataovy le sy aza olona voalohany tsy mety an'izany io fa io de avatra arakaraky le tomobile mécanique io a ndraindray mety ampanina tampoka ndraindray le izy mety votampoka ny transmission ndraindray vaky boîte ianao a zavatra en tout moment fa zavatra tsikaritra aloha tamin'ity a tsy haiko na zany tsy naheno fa tamin'ity ohatrany tsy nisy loza-pifamoivoizana tamin'ny verina nody fa matetika rehefa avy any Rivomamo de misy foana ny hafa mpanao ranona de hafa mpanao ranona any ambony tambary io zany efa entanina foana ny olona amin'io zavatra io e ary efa manenta an'izay a io a zay le mahatonga le aloha manololalao amin'ny zavatra officiel io anao zany tena encadrenao a afaka manara-po mihitsy ianao anatin'le izy fa tsy mety raha eny amin'ny route nationale mandeha manao an'le jaune de zao lizy zany de zao satria mahita ihany zalahy za rehefa mijery vitaka de voaka avy eo tonga de ohatrany za koa mivandamina de mafy be de rehefa mijery ranona de ohatra booste ho azy zany zalahy rehefa mahita le raina fa nefa le sécurité rehetra tsy fahazadinoana nefa fa ain'olona lolovinao anatin'le izy a ary masika mihitsy ny zandarma rehefa miala avany ka misy an'ireny le ohatra hoe mandehandeha mafy reny na manao adalana reny zany tena tsy tiany zareo mihitsy e fa eto foana ny anetanako ny olona hoe ny tena mahatonga ny accident betsaka ndreto Madagasikara de ity zavatra ty de aleo mihitsy de ajanona mihitsy io zavatra io fa io afaka ataondray rehefa tonga any trano tsy mitondra tomobile de afaka amindray miverina amin'ny dans 2 semaines zany zao de efa avy indray ny mansa manaraka zao maraina zao zay de efa nanao atao hoe débriefing zany mivory a hoe inona tsy mety amin'ny tomobile
amin'ny mention efa hitanay am'izay ny stable ny tômobily io zay foana mako ny problème asina plan tsy lesitetsika moa zany le izy fa resaka problème ana alignement anaty ray mihitsy zany no nisy olana teo hoe de efa hitanay le izy ny pression ny turbo 1100 grammes zany hoe 1 zany zany koa zany tsara fantatry ndreo le hoe apina 300 grammes de pression zany le tômobile de apina charge kely de mbola afaka miakatra hatrany amin'ny 1/7 zay fa arakarak'izay satria rehefa hitanay zao io stabilité amin'ny 1/3 io mety hoe mahita 10 ihany na 9 any de mety mbola andatsaka an'izy de mety hafa ndray ary ny problème nefa raha io lalana sy mipoahany tômobile possible manidina ny tômobile raha ohatra hitako teo fa tena le lohany iny tena mbola jerevana hevitra zany hoe inona no atonga le tômobile tsy anidina fa lasa ravorindreo iny lasa drone lasa ravorindreo no mandralasirinao any ya misaotra ny jaune de andray hiditra amin'ny vahiny manaraka tsika rehefa eo fa andao aloha naraka dokam-barotra kely fa be resaka be tsika mahafinaritra be ny resaka